Fatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra no aro sy ero antsika. Amen. Vavakantsika tompoko. Ianao tokoa ndry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no aro sy ero anay zanak'olombelona satria ianao no nahary anay tahaka ny endrikao. Saotranao indrindra izahay nideranao mankalazanao manome voninahitra ny anaranao. Tratra indray ity maraim-baovao ity. Rehefa namakivaky ny alim-pahafatesana dia velonay natrapa-monjena noho ny fahalehibiazan'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotra Jesosy malalo. Mangataka aminao zahay idino aminay tsiraray avy ny fanahinao masina. Mba hanazava, hitsilo, hampahery, hanafana, hahafahanay mamakivaky ny tontolo andro izay diavinay eo ambany fitarian'ny fanahinao masina. Dia mitenena Jesosy amin'ny fombanao fa voninkaionanao mandrakariva izahay mpanomponao. Aleluia. Amen. Ampifaliana sy ampitiavana no ahafana miatrano amin'ny tokantrano izay misy antsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, ary hanonana koa ny fiadanan'ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika vatsy-panahy ahafahantsika mamakivaky izao tontolo andro izao dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 120, andininy 1 sy ny 2. Psaume numéro 46, verset 1 et 2. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levo na aza ny tany, na mifindra ho any anaty ranomasina aza ny tendrombohitra. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany no azahoantsika mandray ny lohateny hoe mitonia ao anatin'ny tafio-drivotra. Mitonia ao anatin'ny tafio-drivotra. Raha apetraka ny fanontaniana amin'ny olona izay miaina eto amin'izao tontolo izao, dia zavatra tena malaza indrindra nandritra ny taona maromaro izay ity aretina sy asan'ny devoly izay arahantsika rehetra mahalala sy mahafantatra. Ny zavatra mahavariana sy mahatalanjona, raha vao misy olona iray ohatra tratra ny tsy fahasalamana, dia tonga dia ao anatin'ny sainy manodidina azy na ireo izay mahafantatra azy fa lazaina fa tratrany kovy no mahazo azy. Rehefa mandeha any amin'ny dokotera indray ilay olona marary, ka raha aretina hafa no andehanany any, tahaka ny ohatra ny hoe marary tongotra, marary tanana, dia toa tsy mahita lazaina ny mpitsabo, fa dia tonga dia ilay resaka kovy avokoa ny lazainy ahorona ao anatin'izany. Ary dia izay no mahatonga hoe asan'ny devoly miparitaka ary lasa tafio-drivotra mahatonga ny zanak'olombelona tsy hitony na ara-tsaina na ara-batana miatraika indrindra amin'ny ara-panahy. Ry mpiano malala amin'izao vatsim-panahy izao, anio Jesosy Kristy Tompo miteny amiko sy aminao hoe mitonia ao anatin'ny tafio-drivotra. Hitan'Andriamanitra sy tsapany avokoa ireo sedra, fitsapana, aretina, olana, fahaverezan-kevitra, ny fanahiana sy ireo zavatra maro samihafa izay tafio-drivotra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, indrindra ho antsika izay manara-dia an'ilay tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Irian'Andriamanitra indrindra isika ny ho eo akaiky ny mandrakariva, satria te hitondra fanampiana sy fampaherezana ho antsika zanany izy, manoloana ireo zavatra maro izay mianjady amintsika ireo. Araka izao voasoratra eto amin'ny bokin'ny Salamo 120, andininy 1 sy 2 ity, dia mila maneho fahatokiana n'Andriamanitra tanteraka isika ao aminy sy miaraka aminy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no azahoantsika miatrika
ny tahotra sy ireo tafio-drivotra noho ny fanahiana sy izay zava-tratra mitranga eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ary izay indrindra ny mahatonga azy miteny sy manamafy hoe aro sy ery ho antsika Andriamanitra. Ny teny hoe aro mantsy dia maneho toeram-pialofana, miaro amin'ny loza, ary mampafantatra antsika fa Andriamanitra no fiarovana azo antoka ho antsika eo anoloany ny rivo mahery ny fiainana. Ny hery indray dia maneho ny fahefana entin'Andriamanitra miady amin'ireo fahavalontsika izay voatanisa tery am-piandohana. Ary ao anatin'izany ny heriny izay miasa am-pahefana tokoa ato anatintsika ka azahoantsika mandresy ireo sakana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ny tanjona tratrarin'Andriamanitra dia ny fanehoany fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Azontsika antsoina mandrakariva Andriamanitra, ary tiany indrindra ny antsontsika azy amin'ny andro mahory satria manana vahaolana ho an'ny zavatra mitranga rehetra Andriamanitra. Ka tsy hamelantsika ho irery izy. Noho izany, tokony tsy hanatahotra na oviana isika. Ary izay no mahatonga azy miteny hoe mahaiza mitony ao anatin'ny tafio-drivotra satria izy no aro sy ery ho antsika. Esory ny tahotra, esory ny ovitra, esory ny orooro, satria tahaka ity tantara izay tena nisy ity nandritra izao arety mandoza izao dia nisy ramatoa vehivavy antitra 570 taona izay nipetraka irery. Ary dia nanany manodidina hoe inona re nataon'ity ramatoa be ity? Sa izy andeha ho any amin'ny zanany? Iza no amita izay zavatra tokony ho tanterahina ny sakafo sahaza ho azy? Dia namaly ity ramatoa lehibe ity, nilaza sy nanambara hoe isan'andro aozy izy dia tena misaotra an'Andriamanitra satria fantatro fa eto akaiko izy, mampahery ahy izy ary mikarakara ahy izy. Ny zavatra ataoko izy dia mamaky ny tenin'Andriamanitra aho, mamaky ny Baiboly aho anatin'ny tontolo andro, mivavaka aho ary reny tenin'Andriamanitra izay vakiako reny no iainako, ampiariko, inoko. Ka ty ao anivon'ireny fitsapana mahamay sy ny rivo-doza tao anatin'ity aretina izay dradradradraina asan'ny devoly ity dia tena tony aho izy ilay ramatoa 570 taona ary nanana toky tanteraka aho, mino aho fa Andriamanitra mpamonjy ahy ary tsy mba andaho hainao viana izy. Ry havako malalo, ianao koa mety hametra-panontaniana hoe sambatra izany ramatoa be izany. Moa firy taona ny vanim-potoana ny ainako sy ny ainanao? Anio ry havako mitonia, matokia, ninona tafio-drivotra misy eo amin'ny fiainantsika satria Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no aro sy ery ho antsika. Vavaka isika. Indray izany alehibe ny fitiavanao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Fa dia mahatsiaro menatra sy mangay tokoa izahay manoloana izay tafio-drivotra izay mety lalovanay sy diavinay tsiraray avy eto amin'ny fiainanay. Ary dia matetika izahay no mivembehana, feno tahotra, feno ovitra,
amin'ny zana-tsipika lefa ilay ratsy sy ny demonstration sy ataony. Androany kosa nefa ianao Jesosy dia mampatsiahy anay fa mila mitony izahay ary mila matoky fa ianao no aro sy ery ho anay. Ary efa nomenao avokoa ny fahefana rehetra izay entina mandresy ny fahavalo na amin'ny lafininina izany na amin'ny lafininina izany. Ampianaro izay tsiraray avy ary Jesosy hiantso anao mandrakariva isa-tsegondra, isa-minitra, isan'ora, isan'andro. Amaky, iaina, ampiasa ny teninao tahaka ilay mpanompo vavinao ny aina 5 taona. Dia ampianaro izay Jesosy atoky anao, ino anao, tsy vembena satria fantatray fa ao aminao avokoa ny vahaolana rehetra amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanay. Ary ataovy mahatsiaro zahay Jesosy fa tsy hamelanay ho irery anao ary koa tsy hamelanay hiaina ao anatin'ny tahotra. Mankasitraka ary ilay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia tafio aminay ny hery ny faherezanao, ny fiarovana avy amin'ny laranao teo ambony hazo fijaliana, ary izany ranao izany anie no andevona izay rehetra tsy anao ao anatin'ny zanakao, ao anatin'ny mpanomponao, hatrany an-tampon-doka, hatrany am-paladia, anatin'ny tsoka, anatin'ny lalan-drà, anatin'ny nofo, anatin'ny taolana, ary dia apody indray Jesosy malala ny finoana tahaka ny voromahery tanjaka ao aminao ray zanaka ary fanahy masina. Hoy Jesosy amintsika, aza matahotra fa na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, izao kosa hoy Andriamanitra dia ho aro sy hery ho anao, anio ampitso ary mandrakizay. Jehovah tompony maro ny momba antsika, Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Ho anao kosa ary ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny dera sy ny aza ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia, amen. Mitonia ary avako malala fa Jesosy miaraka amintsika. Ho azy ny voninahitra.